somary miamitrefo koa Mora kely stop kely que descer Ferrari ça va Ferrari ça va Regato classe Repubblica Madagasikara amin'ny fanomezana voninahitra ny izao fotoana izao dia mbola hitehaka navesika tokolasy tokovavy ary anaty filohan'ny Republikanina anatitra ny arava tompokolahy manamafy ny firaritso tompokovavy rehefa somato izao zay a dia manao fintina ihany koa ny zava-nisongadina nandritry ny herinandro ary mitondra ihany koa ny hevitra sy mety fomba fijery manoloana ny tranga misy mety ny hoavy ihany koa zany dia eto sika mifarimina eto miaraka amin'ny zokobe Constant Revelson miara-panolo amin'ity zoma ety miazakazaka amin'ny fotoana satria tsy azo toina moa zany lizy amin'ny lafiny anankiray ny fandehan'ny raha-pirenena dia fa raha mahita raha miaina dia misy ny manakoako dia misy ako misy ny tsara misy ny ratsy ny tsara zao any amin'ny fanatanjahantena tsika ohatrany hoe mba mahafinaritra kely mihainao vaovao sezy esoi eo ihany koa ny ataontsika hoe ny fanaovatsonian'ireny mpilalao malagasy ataontsika hoe volavolaina teto toerana mba miakatra any amin'izany division voalohany zany efa mba miampindray zany any Frantsay fa raha amin'ny lafin-javadrava zany dia fahasahiranana be mihitsy manahirana be mihaino an'le vaovao zany Constant Revelson na eo amin'ny lafiny politika ny eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny sisa fa zay lafin'izay zany zao no eo moa zany mbola misy an'le raharaha mampalahelo mikasika an'inyle ambo malaza iny zany satria raha ny vaovao maly zany dia mbola nisy tanora kely anankiray indray lavitra niny tranga teny ambo malaza iny tao anatin'iny dia mampahery ny fianakaviany zany satria efa mba nivoaka ny hopitaly ihany izy fa niverina tapoka noho nyle aretina dia mandeha be moa ny resaka raha ny ataontsika hoe alahelo ny fianakaviana hoe ohatran'ny nisy ndetontsika hoe tandrevaka ve sa tsarambina ve sa inona tsara ny zavatra nitranga tany anatin'izany hopitaly ny diran'izany zany zavatra misy amin'ny resaka système de santé ngamba zany Constant Revelson tonga tany moa nieraka ny fanjakana ny tarihan'ny ministry ny fahasalamana mba no naneo fiaraha-mora zany le ampatia moa amin'ny lafiny anankiray fa eo ihany koa le hoe no nitranga misy satria tsy kilanety zany ny fiatsika sy ny fanapahan-kevitra ny zavatra tenen'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao nisy anambaratonga dia hoe aoka mba tsisy zavatra mitrangatranga mihitsy aloha mandritra nyity resaka sadeky ity sa iny zany tena focus eo daholo ny zavatra rehetrarehetra ny zavatra ange mitranga foana konga misy azona zao ity nge tonga amin'le tsika ohatry ny horohorontany ny any ambony any dia lazakeo horohorontany le izy nge na miteny ny zavatra hafahafa ny olona na ifitsaky ny olona ity fomba fitondrana ity raha tena omena lanjany be mihitsy izy dia ohatran'ny hoe ombalana anao tovato tapatandroky ny adalany tsy misy ange hoe amin'izao tsika miteny zao tsy misy hoe etsy bahoaka tena fao be tena mizavatra tena votoatin'le fanangan'le fanjakana ohatran'ireny momba ny fifidianana tamin'ny etsika fotsy ireny misy foana ny etsika any amin'ny faritra samahafany na dia tuliara fotsiny ara ampietsika ny olona indray izy zao any mazanga zany raha ny fahitako azy amin'ity le hoe sakanana ny efakamasinana ny samboadin'ny député Mahajanga fa ny zavatra rehetra tatoato dia karazana main'ny afo natsangany le fitondrana
efa nanomboka elaela eo. Na momba ny fahasalamana ny lazaintsika teo na mikasika an'ity boininy ity zao, na ny fomba fitenin'ny lehiben'ny Sénat, na ny zavatra tenenin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena manindry fotsiny hoe mipetrapetra fitsapitsaha, izy rehetrarehetra zay miseho eo a de vokatry le fitondrana vangongo amina olotokana, ataony fananany ny fahefana sy ny tantsy ny firenena sy ny harena eto amin'ny firenena, de miteraka tambazotra tsy maty manota manodidina azy ao, mandeha amin'ny tirehetra ity. De azagaga ianao raha zavatra ateraka zany tsotra fotsiny zao nge ty rahan'le boininy ity, raha fitondrana mba hoe misy lanja ny androm-panjakana eto amintsika, ohatra hoe tonga de nisy enquête parlementaire io na ininona ho lazain'ny présidentny Sénat, tsy zay vola voadikodina ary amin'ny Ambomanga no ilana enquête parlementaire, mbola raharaha Bianco zany na ny inspection d'État na sahala am'izany, fa zao de ny ataony ihany sy ny fomba fitondrany ihany io mandoro ny lambany io. Ohatra miresaka boina moa ianao fa ohatrany hoe tsy mampatsiahy fotsiny zavatra nitranga satria asa hoe aty Madagasikara ty ve zany ohatrany hoe raha fa misy resaka manodididina aeroplaniny zany de ohatrany hoe atiany olona no ohatrany hoe matsaka le izy ataoko anaty fonosina le matsaka le izy ny antony mbola tsaroko tsara rehefa nisy raharaha voasaringotra n'le filota le général le orinasa mpanao fiarakodia atao hoe Renault sy Nissan Ngia Carlos Ghosn zany de efa nitadiaviny izy Rosamborina de nandeha nyresaka tamin'izao fotoana izao fa fiaramanidina kely, fiaramanidina jety privé manokana taty avy aty Madagasikara ty no nanaovana le ny extirpena azy tany Japon tany amina toerana kely tany Japon tany nandefa azy nakany Liban, zay tena hafa kely mihitsy Madagasikara ty constant avait leçon de lasa ohatrany hoe aty daholo zany ny manany olona n'ilay zavatra tsara ho tsaroana foana reny tsara ho tadidy reny na tompo iza ny tompon'le fitaterana androplanina tamin'izany, tsara ho tadidy oka mihitsy tsika tsy ho saratsarahana hoe tiandray raharaha anankiray boina de hoe le raharaha fa tsara ho tadidy reny fa mifandray zavatra ao anatin'ny zotran'le hoe fitondrana tambazotran'ny manjaka fotsiny daholo ihany zany. Amin'izao fotoana izao moa zany mbola hoe anatina fanadihadiana fanoritana be ny antso tsy ny antso FBI sy ny sisa fa ny zavatra misy aloha eto Madagasikara nefa misy sampan'izany ary efa miara-miasa ary mahafantatra angamba ny rehetra misy an'le CIS le manana fobetorany etsy tamin'ny Moretsy zay miara-miasa akaiky amin'izany ohatran'ny onivon'ny CIA zany hoe tsy hoe nisy ty tranga boina ity ka tsy manana an'izany fa manana champ de renseignement ataontsika hoe fa maharitra eto indrindra fa taorindreny raha nanafian'ny mpampiroro ny masovo amerikanina tany Kenya de fa tsy maintsy mailomailo be zareo aty amin'ny faritra Afrika indrindra fa aty Madagasikara ihany Madagasikara zay efa resahana sy ohatran'ny laza ratsy mihitsy zany le plaque tournante amin'ny resaka trafika sy ny sisa ireny faraparan'ny dian'ny président tany Afrika zao ny satatsatarany azy moa any amina plaque tournante na drogue mihitsy nge ohatran'ny Guinée-Bissau misy mpitondra Bissau guinéana samborony Amerikanina tany ampanidinana tany mihitsy vokatra zany ka ny Amerikanina zay mampalahelo misy mioraka asfaly io fa mahita raharaha fa ny miady amin'ny Amerikanina ataony Trump mahamay fa zao le olona mampanara-baovao eto amintsika koa lasa mangorooro miaraka amin'ireo de ahoantsika aoka mihitsy tsy Madagasikara sy mivoaka malagasy no faizina aoka tsy zao zay le zavadozange tsy azotsika atao mihitsy hoe raharaha boina any de any Iran io de FBI sy zay nanao azy any ve tsy hitan'ny FBI fa itsika menakavy mibaby an'io mangorooro ny olona ny any atapony moa de fa mangorooro manjary
hatramin'ny taloha moa ny ray ny reny voatonontonona daholo ny rafozana voatonona ny zanaka de io fa de nanao valiteny tena mampiseho mihitsy hoe mangororo mba voarefiny arak'izay angamba hoe mangororo tahaka an'izany ange le vahoaka tsotra tsy manatsiny ao anatrehan'io mety ataon'ny amerikana io fa may zany hoe lasa hoasin'ny amerikana sandana io manko zay ny tena raharaha ianareo zay ho tratrany amin'ny ataon'ny FBI anareo ny anareo ho samborony any ampanodinana any nareo sy ny sisa fa isika menakavika eo sandasandain'ny amerikana ampitambazaniny eo le fitondrana ahoana ny base tuléary ampitambazaniny ahoana ny agoa ampandadiziny eo tsika voananao efa miatra nomboka amaly moa zany zao le 20 ignyrehavana fa firenena afrikanina maro tsika nataon'ny amerikana lasitra ray 20 ny anareo menakavy de iny reharehavana hoe tena diplomasie tena raha tafidinao io 0% nge zany agoa zany raha tafidinao 0% io mba misinto kely le mpiasa madinika sy ny mpanao asa tanana sy ny mpanondrana vokatra ny fitrandrahana eto Madagasikara misinto kely zay ny mampiditra atsika satria efa periperiny ihany moa zany am'izao fotoana zao mikasika an'ity le fampetranona n'lay fionana mbe 570 ny vondrom-paritra SADC zany aty Afrika Atsinanana fomba ny fitondrana zany mba tsy lazako fa ny ao anatin'ny fitondrana dia azo lazaina fa pikelika ihany mba tsy lazana le voambolony mioby mihitsy amin'leo fombiazana aminatin'ny diplomasia nafahana mampiatrano anio ary zay zavatra rehetra aty ambadika aty na mbola faneho-kevitra fotsiny ary de raisin'ny mpitondra fanjakana toy ny hoe fankalana manao zay tsy hatateraka le fampiatranona zany fionamben'ny SADC zany dia ohatrany hoe mandefitra miondrika manoloana an'io daholo zany zavatra rehetrarehetra Constant Ravelson de zany hoe reo faty olona vokatry ny aretina vokatry ny sakafo sy ny sisa ny ohatra am'ty de hoe ataovy zay ampianginana an'ireny ohatra zany koa resaka Boeing 777 ty ohatrany hoe natao daholo zany aloha zany hoe sambory na tsy hoe alaivy na hoe ampirimy mba ampanginana ny zavatra rehetrarehetra fa aloha ifantoka atao anatin'ity takokenatra ohatran'le hoe atsika ny antso ny FBI ka nga fantatry ny olona daholo ange zany rehetrarehetra zany fantatry ireo mpitondra ireo fa itsika malagasy tsika zany tediavan'ny olona atao vitrine fotsiny eto atao fanaovana dokam-barotra eto hoe tena mamirapiratra Madagasikara zay ny SADC hitako sy henoko amin'ny fanomakomanana hatramin'izao hoe misy inapy ty hoetsehana indray ny ery amin'le laky arivo ny lalana dray misy mandoko trottoir zany fa hoaviny SADC sy ny sisa fa mba inona ary tsika ao anatin'le SADC za tsy verina tsony amin'le hoe tsisy ninona irerehavana no hoe anjaran'ny Madagasikara ny président ny SADC io na Rajoelina ny eo na hafa ny eo de anjaratsika ny président ny SADC fa mahay manararoatra ve hoe ao amin'ny SADC ny zavatra nisy ange 20 taona tsika zay ny mpikambana 20 taona inona ny netitsika anakaiza raha jerena zao hatramin'le nahinona hoe président ny SADC ny pelipelika hoe andefa dokotera andefa mpitsapo taria Congo de maniny ianao ny miditra amina ady nefa zany SADC zany ohatra tokony manao zay apatezan'ny fihavanana sy ny sisy zany zao santionany itsika malagasy mo
mba nahay nanararoatra inona tao amin'ny Sadek. Ataovy hoe tamin'ny 2009 mbola mikorotandrotana dia ny Sadek niezaka nandamina. Ianao tamin'izany olona ahoana moa filahamboka azo manga tao amin'ny Sadek. Fa nanomboka tamin'ny 2013 ka mitohy 2018-2019 indrindra inona ny anjara nentinao amin'ny Sadek na inona koa ny anjara mba azonao avao amin'ny Sadek? Firy taona moa zany zao 2019 eny taona zao mba naheno fitenenana ray venao hoe ty tena hoentintsika ao amin'ny Sadek ka tena hitondrantsika ny zavatra misy eto. Tsy misy mahasarika ny ao amin'ny Sadek akory eto satria ny angovo ny herinaratra io izy io anga misy raha miodina eto raha tsy io no mandeha. Ny fifandraisan-davitra télécommunication io izy io ny vidiny ny sarany. Ny inona koa ny mpiasa eto lasa efa tsy mahavelona orinasa tsony eto e. Fa ny tena loza maloto tsika ary vao maika mampiseho an'izay ty zavatra miseho any nge ny tokony alehan'ny eritreritra hoe manakasina ve tsika zao anatrehan'ny Sadek ao anatiny io. Tao anatin'izany fotoana resanao zany tao anatin'ny taona farany isan'ilay tranga la volamena telo amby fitopokilao zay tany amina firenena ray amin'ireo mpikambanao ao anatin'ny ary isan'ny hoe firenena matanjaka ao anivon'ny Sadek i Afrika Atsimo no nisy an'iny raharaha iny hatramin'izao moa tsy tavaverina le volamena ao anatin'izy ary nisy ira-panjakana mihitsy anisan'izany misy raha mba iny taloha efa nanao dia manokana tany mba nanao fa tsy mbola nahita rirany mihitsy ny tao anatin'le izy eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ratsiratsy ihany ny sariny Madagasikara zany ao anatin'le izy ary mety miay ihany rehetra hoe ahoana ary mbola manafitroka koa ngamba le tao anatin'ny raharaha fiaramanidina ny resana tao le triple asetiny amin'le hoe tsy malala ny zavatra mitranga ny tompona andrak'ireo voalohany eto amin'ny firenena ohatra ny mety hogagaga amin'izany ihany ny olona hoe fa ahoana zany ao Madagasikara zany de vongan'olona fotsiny na numéro 1 na numéro 2 amin'ny exécutif de samy hoe tsy malala an'izany tranga zany ohatra ny hafahafa ihany. Tena tsy nalala izy hoa Gadrao ministra teo io zany hoe notre cour de justice moa efa bloqué ny raha teo koa na reny ary nge fantatra Sadek reny hoe tsy misy mihitsy fa olona tsy maty manota daholo azy tafiditra amin'ny fitondrana eto. Zay ny dika l'autre cour de justice ka raha anao raharaha eto ary ny mpandraraha avao amin'ny Sadek ao maketo de fozy izy na ianao manao tsolotra amina ministra na ianao dia itebiteby eto hoe inona indray ny azo amin'ny reto mpitondra tsy maty manota eo anatin'izany satria matière na démocratie nisy élection tamin'ny 2023 dia nisy vitsivitsy tao anatin'ireo candidat mpifanina tamin'izany lo nanana eritreritra mpiditra fiara iny aéronef zany amin'ireo firenena sasany amin'ireo membre amin'ny Sadek reo dia nisy fahasahiranana be mihitsy ny tao anatin'le izy fa ny démocratie no resahana fifidianana ihany koa manaraka an'le izy ka ny Sadek anefa tsy hoe hividy sy varotra fotsiny sy hitrandraka ny ataony eto tsy mahasarika azy ireny zavatra nyseho tamin'ny fifidianana ireny zao ao anatin'ny tsara ny Sadek inge tsy hoe économique fotsiny fa développement zany hoe fampandrosoana ka inona fampandrosoana azon'ny Sadek atenaina veto Madagasikara hatramin'izao aloha ianao hiteny foana ianao tany amin'ny tany arabo tany ianao zao tany amin'ny Emirat tany ianao namelabelatra mihitsy hoe Madagasikara de misokatra ny reny ambany tany nyanina le business forum natao io de fantaty amin'ny Sadek ahoana ary ianao tsy mba hoe hifarimbona amin'ny Sadek ka hoe zay aombiazan'ny Madagasikara de efa irahana amin'ny Sadek iny zay aombiazan'ny firenen-kafa de efa andraisan'ny Madagasikara koa zay nge le irahana amin'le faritra de zay tsy mahisy biky mahay fatambary de zay mahisy biky de tena toanana mihitsy amin'iny sobikin'iny fa izy mahay azy
andeha hivoaka iraky Afrika ary andeha hivoaka iran-tany mihitsy zay le kendrena fa inona hita amintsika ary industrialisation sika ny district ozy le raha ngalasa secrétaire général ny Océan Indien rey inona ny industrialisation sika ny district io zao ka itsika zany eo amin'ny SADC de pokaty zay aloha hatreto asa zay ho tenenin'ny président de la République tsy maninona nge za mba mitehaka mihitsy raha ohatra izy mba mamoaka na zavatra 2 na 3 tena mitombona ary tena misy fikasana maropototra tsara ny hoe hanao an'ity am'izay zay ato amin'ny SADC fa tsy hitanao ny afantaran'ny SADC anao de mpanonga-panjakana zay ihany de volamena ianao zany ohatrany tetena raha satria tsy maintsy kabary izy mazava loatra zany amin'io fotoana io raha ny kabary zany ohatrany hoe raha ianao mihinana mety ho andrasanao zavatra ho tenenin'ny Andry Rajoelina mety hanao an'le fomba fiteny ohatrany hoe mitodika amin'ny SADC sa ohatrany hoe mikabary le mitodika amin'ny malagasy ohatra le fikabary ho an'ny malagasy mantsy de le misy an'le hoe mandrevirevy mampanofinofy sy ny sisa afaka mitodika amin'ny SADC izy amina zavatra mampiaina an'le malagasy ka zavatra tena mba voadinika tsara hoe misy antenaina ho any amin'ny tsenan'ny SADC ary iarahana amin'ny SADC koa maka amin'ny tsenan'izao tontolo zao efa nisy ina moa ty efa nisy le économiste iny ange teto asa izy iny Larby voapetrapetrany tsara mihitsy hoe zao aby ange ny alementsika amin'io SADC io voapetrapetrany tsara hoe raha eo amin'ny lafiny économique tsika hatramin'izao aloha ka raha mahay manararoatra hoe mba mahazo fitenenana amin'io de mba mametrapetraka zay tena lalana hosokafana miaraka amin'ireo amin'ny SADC reo ka tena mba mametrapetraka ampahamarinana mihitsy mba hita hoe tena hanao am'izay enatra ho an'izay mandimby anao raha tsy manohy izy zay no mbola mety hanony fanjavantsika rehefa miaraka ampiany rehefa aveo fa tsy maintsy maresana ihany satria ao anatin'izany rehetrarehetra zany efa ndresantsika tamin'ny fandarana teo aloha le hoe ampaniny ty fitondrany ty efa eo am'le hoe fanarenana fanorenana be dehibe moa zany zao le voambolana efa ao ambadika le voambolana zany hoe mipetraka le barinka ka inona aza le ho atao manoloana an'izany le raharaha eto zany satria raha le ao anatiny zany hoe mpitondra sy ny miaraka aminy zany de efa enao moa zany efa nampiasa le voambolana teo asa na fanandrefan'le orotaniny tranga maroko moa izy miororo le izy fa inona le ho atao satria rehefa meniny faneho-kevitra ty ivelany io zany de ohatrany zavatra miramira zotra zany fa tsy hoe mandeha amina zavatra hoe mety misy vitsitsy any hoe iombonana hoe mampiombona hatrany fotony zany ndresana teo moa zao fa nisy tamin'ny vahiny tamin'ny herinandro ty hoe mikasika an'io lalam-pifidianan'io satria manomboka any daholo koa no mety hahafana manitsy an'le izy satria misy manao an'lay ovay am'izay ka izay mantsy misy manao an'izay de eo le hoe roviny io fotoana io fotoana zany zao mbola angatakandro ve sa inona le zavatra zao ny fotoanany zao ny fotoanany ary voalohany indrindra tokony ao anatin'ny fandaram-potoana moa zany sany anaty diarin'ny mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena ary tsika olo-tsotra rehetra sokafy voainy ady hevitra momba ny lalam-pifidianana io tsy hitanareo io seni io seni nampimenimenina atsika io seni io izy zao ny pelipelika hoe de fa anamboatra an'izay ao amboarina sy ny sisa ka aizy tsika rehetrarehetra satria ny seni zao amintsika miteny zao any benay niraka tarian'ny filohan'ny seni mijery aloha anaovana ny registre-pifidianana atao biométrique zay zany le mba efa taria amin'ny efa 2017 ngeny efa ny resaka an'izay efa nanao efa misy mihitsy efa vola nerahana fikambanany zany nanao azy zany atoko zany nanao azy zany tao daholo tamin'izany tao ny HVM tao ny TGV moa ny anarany tamin'izany sa 2017 tao ny TIM de tao daholo atoko betsaka de tao fiarahamonim-pirenena betsaka société civile na vita ireo tena nkirakira ny lalam-pifidianana na tsikafona zay tokony atsikafona rehetrarehetrarehetra mihitsy
na vita volavolan-kevitra nentina ny HVM no mpitondra tamin'izany nentina tany amin'ny fitondram-panjakana nisy fampiteny nganjy mitsofony fotsiny de dinganiny fotsiny nataony ohatrany tsy nisy rehefa nzay tonga ny fifidianana 2018 de mbola nitoy ihany ny fandinihana momba an'iny 2023 ny atsika fotsiny ny fiheverako azy zavatra mampiray atsika malagasy rehetra io fanamboarany lalam-pifidianana io ka raha ny seny no avela sy kenakenaina fotsiny eo de hoe efa mba manao nareo zany sisiny efa izy seny aza izy seny mihitsy tena anisan'ny fototry ny fanakianana sy maintsy asiana fanovana tamin'izany dinika rehetra efa hatramin'ny 17 sy 20 zany fa 20 taona zany raha avelantsika am'izao io de eto ndray tsika menakavy asa zay mandaray ve mbola mandaray manaraka ve sa de ho aravindravina de zao manko misy mandravindravina misy keo le miezaka mandravindravina zao hita ihany hoe paika nisy samy any amin'ny fitondrana any any le izy misy mandravindravina alao aravina ny amin'ny président ny Sénat sy ny mpanao gazety ahoana ny andravonana ny de mandravindravina ohatra ny andravindravonana zava-doza rehetra ny so teto aza etsiketsehana zararotina ny amreto scandale zava fambaraka isan-karazany reto fotoana an'izany ve zao de mandaa fahatelo ve zany ny vahaolana eritreretintsika de sa mifandravindravina ambony latabatra de mifampizara se zao ny fahitako azy na ifampizara se zary nareo tsy afaka atsony mihitsy tsika ekipe maso amin'le lalam-pifidianana satria iny azahoantsika mandeha tsisy raorao tsy mifandratra ny samy malagasy amin'izay fanovana everina tao na mieritreritra renao hoe efa loha io fa voako amin'izay io raha misy fifidianana amin'izao tsy maninona zonao mieritreritra an'izany fa fifidianana inona raha io no mbola sakatsakanana amin'ity ndray mandeha ty lalam-pifidianana io fanamboarana an'io ka tsy atomboka avetrany den'izao de ho raketiny tantareto tsika menakavy fa hoe tsika ny napakatra mpanjaka vaovao hitondrany Madagasikara tahaka ny tony le aty Afrika le 20 taona zao le ingabe anankiray Côte d'Ivoire ihany io Cameroun mbola candidat ihany fa misy an'izany na ny Congo misy an'izany zay ve ny hoentintsika mizotra amin'izay ve le firenena eto ifandratra sy ifanaritaky eto ve tsika isaky ny hanolo mpitondra satria zao nge mahatonga le fifidianana mora mampikorotana eto amintsika io tsy hoe crise électorale te mivazavatra zay filazany azy crise électorale crise post électorale hoe tsy ahitantanina firenena mandritry ny fifidianana na arina ny fifidianana fa misy korotana io tsy zany io fa ny maha-crise lava n'le fifidianana de satria samy mitady an'le fifidianana fotsiny azahoana le fahefana ary de anao ndray ny tompony Madagasikara ianao sy ny tambazotra miaraka aminao ndray ny tompony Madagasikara tompony arena tompony fahefana rehetra tsy maty manota sy ny sisa le efa tansaitsika eto foana fomba andrombahana fahefana fotsiny zany le fifidianana eto amintsika amin'izao lalan'izao ka tena saropady ary tena ao anatiny tena hain-dehibe amin'ny toizan'ny firenetsika io lalam-pifidianana io ninona nahoana everinao atongavanao eo amin'ny fahefana misy mangididy be an'izany manko zao amin'ity efa mangororona ery atapony ty aitre misy mangididy mihitsy andao ary fa fotoana andro hoe zao arina tya reto fanamariana kely vitsivitsy reto de